Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jio antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Junta Toariage. Vaoline de manolotra anao ny vaovao. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Castel manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalane, Magasin Saint-Georges Vista Horizon Vitesse, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalane sy Magasin Saint-Georges Vista Horizon Vitesse. Ifarana ny taona samy mamisavisa ny zava-bitana nandritra ity taona ivalina tsy ho ela ity ny tsirairay. Samy saintsaina ihany koa ny hoe anao ahoana ny fivoaran'ny fiainam-pirenena. Tao anatin'izay telo taona mitondran ny ekipa ny HVM izay. Ny matoa andahatsoratra Boazarazana Tsoa no ilaza bebe kokoa ny andindin'izay. Nosamborina taorian'ny fandevenana ny renibeny i Augustin Andriamananoro. Mpikambana ao amin'ny Mapary io arivo io. Tsy fantatra ny antony fisamborany tsy nisy ny mondadare, nentina ny Miarinarivo ny tenany natao famitorana. Onjam-peo miisa enina no nahazo ny amboara tamin'ny fifaninanana izay nokarakarain'ny Search for Common Ground tamin'ity taona ity, fahatraraka 12 manerana ny nosy no nandray anjara. Isan'ny fiaramanidina saika novidin'ny kompania mpitaterana Air Madagascar tamin'ny taona 2014 ny Avro RJ85 niaran-doza tany Colombie ny 20 novambra lasa teo raha tsy nisy ny fanakana ny teknisiana malagasy tamin'izany. Antony maro no tsy naneken'ny mpiasa ny amboletra saika nividiana ny fiaramanidina io. Farany, Anne Gomby tsy manaiky ny valim-pifidianana any an-toerana ny Folodramety taorian'ny ny fifidianana filoham-pirenena ny voalohany volana Desambra lasa teo. Manoloan'izany mitaky ny famerenana ny fifidianana ny tenany. Ny antsiprin'izay arahinao afaka fotoana fohy. Vous êtes à la recherche de la nouveauté, de la diversité et de l'authenticité pour la fête de Noël et la fête de fin d'année? Venez profiter de la super promo spéciale fête chez Baolay. Skyward, représentant exclusif Baolay. Baolay vous souhaite joyeux Noël. Bonjour. 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 Bonjour Nariwe. Bonjour. Bonjour. Tsara kosa izy zany. Ino ny loko io azafady? Primokaty io ramsa. Aiza no aza ahitana an'io? Ahitana azy daholo ny kenkairy rehetra izay mahazatra anao. Suramine, amin'ilay lavako azy. Merci e.
Ono misy an'le promocat ato aminareo? Ie, misy ka. Amin'le inona ny tindra misy? Za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsy. Misy sady misy amin'le eto amin'ny vitsara io. Sady mora le izy. Misy peinture à locaux les Primo 4 hein. Exigez la gamme de peinture Primo 4 chez votre revendeur habituel. Primo 4, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Des gens de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnalités, je suis fier que nous en ayons à Madagascar. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Santo. Junta a tua viagem. Porte, fenêtre, volet, véranda, tôle, vitre. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction et de rénovation. Elle fabrique sur mesure tous les menuiseries alu à prix d'usine. Alors, qu'attendez-vous? Venez nous voir à Doutapenac ou sur notre site internet. Très sincèrement, à votre service. Jusqu'au 31 décembre, moins 10% sur les menuiseries en aluminium, volets roulants et rideaux métalliques. Pera mas fanomezana miavaka amin'ny fe tolory azy ny Orange Rise, ilay smartphone nampamirapiratra ny Noël. Misy antso adin'iray ifampiantsoana mandritry ny fety. SMS 10 andefasana firariantso, internet 1,5 gigaoctet ifandraisanao amin'ny olona akaiky anao. Sady efa nena 175 milliards TTC fotsiny ny vidiny. Hitanao ny amin'ny toeram-pivarotana Orange rehetra. Mahasahana ny tontolom-piainanao, Orange. Spaghetti tena matsiro, spaghetti français. Mora vidy tsara qualité, spaghetti français. Tsy mirekidraikitra, mora andrahoina, mitombo tsara, mora masaka, ahavitana karazan-tsakafo. Spaghetti français. Mampire antsika jiaby. Spaghetti français. Spaghetti français, safidiko, safidintsika. Bijouterie Santia, mividy volamena. Manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena, na volafotsy. Manomboka amin'ny iray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanemena, box 37, téléphone 033 18 544 04.
faly miarabanao izay manaraka ny fahita lavitra kolo manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany eo amin'ny lafiny politika hifarana ny taona sama misavisany zava-bita nandritra ny taona ivalina tsy ho elany tsirairay samy saintsaina ihany koa hoe manahoana ny fivoarany fiainam-pirenena tao anatin'izay telo taona izay nitondran'ny ekipa ny HVM izay raha hito farany dia tsotra ny valiteny kolikoly fitaka lainga lavareny fahantrana lalina ireo teny ireo dia ampy ahafe izay telo taona izay arahoary matoa an-datsoratra Boazarazanatsoa. Tsy atao hoe volakakafitra akory ka hoe omaly tsy miova ny raharam-pirenena eto Madagasikara. Misy tokoa ny fiovana, fa fiovana tsy mirazotra amin'ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena, fa kosa fiovana mitondra fihaimorana sy fahantrana lalina. Ny zavatra niova dia ny vidin'entana miakatra isan'andro, ny vidin'ny solika miakatra toa efa isam-bolana, ny isan'ireo olona mamonjy ny laran'ireo mpatory an-dalana mitombo. Raha ny fandrosoana, hita taratra izany eo amin'ny fiainan'ireo manodidina ny fitondrana, hita taratra izany eo amin'ny resaka kolikoly avolenta sy ny fanaparam-pahefana izay toa mahazo vahana sy laka hatrany. Efa tsy tambo isaina intsony ireo trangana kolikoly mahavoasarika olona ambony eto amin'ny firenena. Saika ho isan'andro dia maharetranga hafa sy vaovao ary toa efa lasa fahazarana izany. Ny fiovana andrasana araka ireny resaka ataon'ny filoham-pirenena amin'ny haino manjery vahiny ireny hoe fahaiza mitantana sy ady amin'ny kolikoly dia mba handrenesana ihany koa hoe nisy olona ambony tafiditra anaty kolikoly ka nentina teny amin'ny fitsarana dia nahazo ny sazy mifanaraka amin'ny heloka vitany. Ny mifanotra amin'izany aza no hita satria toa ireo izay miezaka mampiseho ny marina indray no voatohitohina eo amin'ny fahalalahany. Toa ireo inspecteur d'État sy ny DGN Bianco ankehitriny no voasazy na angatahana ny fanesorana azy indraindray. Vao tsy ela akory no naharenesana tranga iray tena nanaitra tamin'ny alalan'ny Raharaham-Bomamasina satria hita pirofo, hita poko hitam-pirenena fa namoaka ny anaran'ireo olona izay nanao tsindry any telefonina taminy mba hamoana ireo vola voarain'ny commune. Ilay maire tamin'ny fanadihadiana nataon'ny inspecteur d'État. Ny magaga nefa dia nisy tsy voantso tany amin'ny Bianco akory ny iray tamin'ireo olona voatonotony satria mitana toerana ambony eo amin'ny androm-panjakana, ary misy koa voantso fa tsy nipoitra fotsiny izao satria olona akaiky ny filoham-pirenena sy ny antoko HVM. Tsy vitan'izany ihany anefa fa nitsangana koa ny sénateur HVM iray izay sady lehibe ny tanora HVM Fianaratsoa no zodan'ilay ramatoa voatonotony ka dia niary mafy an'ity farany ary dia mangataka tsotra izao ny fanesorana ny lehibe ny Bianco. Hatreto aloha dia tsirehibe tsirekely ny toy ny tantara fa samy miainoaino ary samy matoko tena, fa rehefa mbola eo ambany fiahin'ny filoha dia tsy misy atahorana. Miteny hatrany ny mpitondra fa miady amin'ny kolikoly. Aiza ary ny toy ny Raharaha Andramena tratra tany Singapour. Toa mody fanina fotsiny ny fitondram-panjakana malagasy ka ny fitsarana ao Singapour indray no manao antsoavo amin'ny fanjakana mba handray anjara mavitrika ao anatin'ilay fitsarana ka ilaza fa tsy ara-dalàna ny fanondranana iny mba entina namelohana ireo mpanondrana tsokosoko ny arena sy amerenana ireo bois de rose ireo aty Madagasikara. Sa ve misy olona tena arovana mitovy amin'ny Ambomamasina ihany koa ity Raharaha Andramena ao Singapour ity? Dia izay resaka tsy fangaraharaana izay foana no atao randra-tarina eto amin'ny firenena. Vita ny fandraisana ny fionana tampon'ny tany amin'ny teny frantsay fa aiza ho aiza ny tombanezaka momba ny fandaninana natao tamin'izany. Ahoana ny fandehan'ireo foto-drafitrasa namboarina sy ireo fitaovana novidiana miliara maro tamin'ny volam-bahoaka. Mbola tsy voavaly akory ireo rehetra ireo dia tonga indray ihany koa ny olana manaraka mikasika ity volabe azo taorian'ny fionana tamin'ireo mpamatsy vola na ilay antsoina hoe conférence des bailleurs. Volabe izay adika hoe trosa ho baben'ny malagasy hatramin'izay mbola tsy teraka akory azy. Nefa treto dia tsy fantatra marina hoe atao inona, iza no hitantana azy, ohatrinona marina ny sora-bola tena izy, amin'ny fomba ahoana moa no atokisana ireo mpitondra izay voasaringotra amin'ny resaka kolikoly maro amin'ny fitantanana izany vola izany. Ny zava-misy dia toa tsy omena fahalalahana aneo hevitra momba ny raharaha izay mikasika ny fiainany mivantana ny vahoaka. Tsy mazava amin'ny akory fa ny fiainany mikrosifahana miandalana, nefa ny hoany misy olona mpanefo tampoka ary tsy iza fa izy vahoaka no andohan'ny trosa nahazoany izany. Manahira-tsaina ny mieritreritra ny fandehan'ny raharaham-pirenena satria hita omea ratsy ny toe-draharaha, lafo ambongadiny amin'ny sinoa ny tany sy ny arena ao anatiny. Eny fa hatramin'ny farisy ny manodidina azy, nefa tsy mazava hoe iza no ao ambadika izany. Asa mandra-pahoviana no eritreretan'ny vahoaka izany. Mbola ho voatazona ihany ve ny taona 2024 anaovana ny fifidianana?
raha ny vizotra ny raharaha mantsy no jerena dia toa mampanafa tsy ho ela akory dia afara amin'ny fitoarana izao toe-javatra izao. Araka ny voalaza tao anatin'ny lohatenim-baovao nosamborin'ny mpitandro ny filaminana teny ampandevenany Augustin Andriamananoro aterana ho an'ny fianakaviana nahita ireo mpitandro ny filaminana manodidina ny fasana mbola tsy fantatra hatreto ny antony fisamborana tsy nisy ihany koa ny mandat d'arrêt na ny fiantsoana ho ny mpisolo vavazy nentina tany Miarinarivo ny tenany atao famitorana Gaëtan Andriatsilavo. Teo ampandraisana fitenenana ny saotra ireo tonga nanotrina sy ny dodododo tamin'ny fanaovana veloma faran'ny renibeny ny ministra teo aloha Augustin Andriamananoro no tonga izay mpanao gazety mpitandro filaminana ny manodidina ny fasana hisambotra azy raha vao vita ny fandevenana. Atody miady amambato, atody miady amambato, misy indona mono hery ny fahamarinana manoloana ny basy sy ny tafondro tsy afaka ny fanatrika saingy ny hery tsy mahaleo ny fanahy. Nandritra izany nanantona ny mpisolo vavy izahay nanontany ny antony isamborana azy tahaka izao ny navaliny. Izay moa zany dia isan'ny fahalalana ohatranareo satria raha ny fahalalana anazy hatreto raha ny resaka ny fanaovana tamin'Andriamatoa ministra tsy mbola nisy taratasy fiantsoana na indray mandeha ary tonga tany am-pelantanana na tonga tao amin'ny trano fonenany nefa dia akory ny agaganay fa dia zandary eran'ny camion eran'ny 4x4 hitanareo tazantsika manodidina ny eto amin'ny fasana. Nandeha fasandareo ny ireo hiraka zany hoe hitondrana na hiraka ny moraiky tsy fantatro marina moa inona ny tena antony satria hatramin'izay za tsy mandany fampiresahana sy ny fampitenihana raha misy zavatra tokony fampiresahana. Noho ny vita ny fandevenana nanantona ny Augustin Andriamananoro ny solotenan'ireo mpitandro filaminana nahazo baiko hakanao izahay hoy izy ka andao ianao miaraka aminay. Azo matahotra anao fa manaraka anareo ke manaraka anao tsy aditra fa azo be fanahina vita mahita le dito fotsiny tsika tsy nanaiky ny fianakaviana samy malagasy isika hoy izy ireo mahafantatra tsara ny lanjan'ny fandevenana tahaka izao tsy afaka ny andro ve hoy ny sasany fa inona ny heloka nataony hoy kosa ny hafa ireto mpitandro filaminana kosa ny sisika ny aka azy ampiakatra azy ao anaty fiara ka hitondra azy eny ankady lalana araky ny feonandeha baiko ny anay hoy izy ireo ka tsy maintsy tanterahany velona ny tabataba tety ampasana tsy nanaiky ireo fianakaviana. Palahelo anay le izy nisy fotoana afaka ny ary izy efa nanaiky alaina afaka nandrasanareo ery izy fa ty ramosety manantony atao fasandrasanay mampalahelo anay zay tsy dahalo ny razanay ao anatin'io fasana io ka andrasany ohatran'io. Taorin'izay nentina nivoaka ny vohitra misy ny fasana i Augustin Andriamananoro nanaraka hatrany ireo mpitandro filaminana ary tsy nanaiky ny vahoaka etsy an-daniny efa vory nanampisa ireto fianakaviana baiko ny anaika tsy maintsy tanterahana izay no averimberiny ireto mpitandro filaminana. Taorin'izay nanaiky Augustin Andriamananoro fa hanaraka azy ireo saingy mandeha fiara hafa fa tsy ny fiaran'ny mpitandro filaminana nanaraka ny mpanao gazety no ny tonga teto amin'ny isam-panana hiakatra ny taosy hopitaly nanome baiko ny polisy ny zandary hisakana ny mpanao gazety izy ireo kosa lasa ny rifatra. Nanaraka ihany ny mpanao gazety ary tonga teto amin'ny postiny zandary Ambomamory tsy maintsy miakatra tao anaty fiaran'ny mpitandro filaminana ny Augustin Andriamananoro fa izay ny baiko azo
ary tsy maintsy tanterahany. Ny avokako moa zany efa mitondra ny fiara io hoe manatitra anahy anaraka andrareo tsisy mandaa mihitsy zay baiko omeno fa hoe andeha hoany ny aton-drifa dia mahagaga hoe tsy maintsy miala ato anatin'ny fiara zany ny tenako a dia miditra anatin'ny katikatonandreo mpitandra filaminana. Zaza mangataka mba hoe zay araka amin'ny ndany le gazety na io avocat mba miaraka amin'ny sécurité satria zay zany tena instruction zay fa capitaine manaiky an'le instruction nareo zay anatin'izay zay zany tsy mametraka olana hoe maninona kosa kay raha atao anaty tomobilako kay monsieur le ministre inona kay no mampatonga an'izany zavatra zany ka zay zany no anano baiko azy anay zay mindany le gazety miaraka aminareo na zany ny avocat no miaraka aminay anatin'ny sécurité. Nanaiky izy ary nentina inakady lalana saingy noho ny teny an-dalana niovan'ny baiko narina ny mpanao gazety ary avy hatrany dia nentina ny Miarinarivo i Augustin Andriamananoro. Ny mpisolo vava azy no miaraka aminy any. Ateto aloha tsy mbola fantatra mazava ny antony nisamborana ity ministra teo aloha ity. Tsy mbola nisy taratasy fiantsoana voaray, tsy nisy mandadare. Baiko nidina tsy fantatra hoe avy aiza. Ka ireo mpitandro filaminana anazy baiko no tsy maintsy manantanteraka azy. Andrasana ny mety ho toy n'ity fisamborana ity sy ny marina rehetra manodidina izany. Velona somatsara ary nanao fanehoan-kevitra ny mpanao gazety ny Radio Jupiter ao ilakaka Fernand Selo amoaka ireo porofo rehetra eo am-pelatanana izy mikasika ny fitrandrana tsy ara-dalàna any an-toerany. Etsekilan'izay milaza ny avy ao amin'ny ministera ny serasera fa tsy ara-dalàna io onjapeo io ary betsaka ny fitaranana voaray momba izany. Fanadihadiany Mioramanitra. Andro maromaro izay tsy hita popoka ny mpanao gazety ny Radio Jupiter Fernand Selo. Ny antony nietsika ny komitiny vahoaka miaro any lakaka iaro ny Radio Jupiter izay any radio samy mamoaka ny zava-misy marina ao amin'ny tanàna io ary ny vaovao marina misy eto Madagasikara. Nisy ny fikasana isambotra ny tenany. Tafaporitsaka izy ary nitsoaka tany ambanivohitra. Nandeha andro, nandeha alina, nitsoaka mpitandro filaminana sy ireo grobra mitady azy, indrindra mitady ny porofo eo am-pelatanany. Ny maha tsy ara-dalàna fitrandrana ao ampanda mitsivalana ilakaka ary ny mahavoasaringotra ny tompon'andraikitra maro ao amin'ny faritra Iorombe. Eo amin'ny mpanao gazety tsy hoely izy. Préfet de région milaza fa tsisy lettre officielle, tsisy taratasy officielle, tsy officielle mihitsy ny fitrandrana ao ampanda mitsivalana io. Ny tompon'ny orinasa nanamby tamin'ny volanahako ary hoeninareo daholo zany porofo zany. Akoatra ny porofo zay fasehoako anareo zao zany dia eo aminareo ny tenako tsy hoely dia ho resahako aminareo eo ny zavatra rehetra sy ny zavatra niainako tao anatin'ny fanenjehana anahy. Maneho fisaorana ny Reporters sans frontières zay nanameloka an'izao zavatra mitranga izao ary mitaky ny amerenana tompoko ny Radio Jupiter nandohan'ny lakaka fa tsy nampiady fiarahamonina io radio io efa ampolo taona ny maro ny nisy tao andohan'ny lakaka ary miantso ny vahoaka ny lakaka mba ho tony fa velona ny tenako tsy maty noho ny fiarovan'ny ao ambony ary tafavoaka somatsara any circonscription ny Iorombe na dia nenjehana sy ny rahonana ho vonoana mihitsy. Raha nanontaniana mikasika io raharaha io ny sekretera jeneraly ny ministera serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana, nilaza ny tena ny fa tsy ara-dalàna ny Radio Jupiter ary efa betsaka ny fitoriana voaray ny fitsarana. Zay zany dia manamafy fa ny Radio Jupiter tompoko tsisy alalana. Ary efa resaka aminay olo reo ny tenenay foana izy hoe ajanona aloha radio io tant que tsisy autorisation. Fa izy moa nanao forcine dia zaho nivokany efa nampoizina ihany io zavatra satria izy maro be ny olona mitaraina ary maro plainte aminay ao zao tonga aminay ao nany amin'ny le procureur le nanday fanapakevitra fa izy manao iny perturbation ny ordre public mampikorontany ao ilakaka ao izy satria ny Nandà izany fanenjehana azy zany mpanao gazety Fernand Selo tao anatin'ny fanambarana izay nataony tany Ampitsoana. Fa tsy misy ifandraisana amin'ny zavatra izay nitranga tamin'ny alakamisy lasa teo. Niantso ny procureur ny sy ny olafitra ny mpanao gazety ary nanontany inona zany ny anenjehana anahako. Dia nilaza ny tenany tamin'ny voalohany, zany hoe ny andro voalohany fa misy fitoriana resaka diffamation hono anenjehana anahy. Madame procureur, ianao anisan'ny olona namako akaiky ary mifampiresaka tamiko foana teo aloha. Na ninona tao anatin'izay fotoana izay tsy niresahanao tamiko hoe misy ST, misy fitoriana ao amiko. Manamboninahitra gendarmerie nitory anahy tamin'ny herintaona, madame procureur, nandefasanao convocation tenako. Tonga sa tsy tonga, niakatra fitsarana zany raha zany ary afaka madidio ny tenako. Zao nefany, fa maninona ny tenako nandositra.
ilay procédure nampiarina mihitsy no procédure namboamboarina. Raha nanontaniana kosa ny hevitry ny ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana omaly alina tao amin'ny Carleton Nanosy tsy naharenesan-teny ny ministra. Anatin'ity tetsikasa Media for Change ity no ankasitrahana manokana ny miezaka natao izy radio Zanjy indrindra amin'ireo mpifaninana. Andrasana araka izany ny fahatongavan'ny mpanao gazety Fernand Sello eto an-drenivohitra sy ny ampamoaka izay ataony momba ny fitrandrana tsy ara-dalàna ao Ilakaka. Ny mety ho mahavoasaringotra ny tompona ndraiky mpanjakana maro ao amin'ny faritra Iorombe amin'izany raharaha izany. Raha tsy ahivina, olona 5 hatreto nefa voasambotra ary fitaovan'ny radio Jupiter maro nefa voageja. Araka ny vaovao farany azonay tamin'ireo olon-tsotra 5 efa nosamborina ary natao fanadihadiana tao iosy navotsitra ny 3 ny 2 mbola tazomina satria tsy nanao sy taratasy tsy fantatra araka ny vaovao hatrany. Lafim-baovao hafa kosa indray onjam-peo miisa 7 no nahazo ny amboara tamin'ny fifaninanana no karakarain'ny Search for Common Ground tamin'ny tsy taona ity. Faritra 12 manerana Nosy no nandray anjara tamin'ny tsy andian'ny voalohany ity. Mioramanitra. No tanterahany omaly ariva ny fanomezana ny amboara ho andreo onjam-peo nandray anjara tamin'ny fifaninanana Media for Change no karakarain'ny Search for Common Ground. Fametrahana fifandraisana eo amin'ireo olom-boafidy sy ireo vahoaka no tanjona manokana tamin'ity fifaninanana ity. Sarotra ny fanantonana ireo olom-boafidy amin'izao fotoana izao, tsy hitafiry intsony koa ny tamberina andraikitra avy amin'izy ireo. Maro ny mpifaninana, mafy ihany koa ny sivana araka ny fanazavana. Izy aloha tsonina fa mafy nanivana le mpifaninana satria samy nanao ezaka daholo ny tsirairay avy dia tao anatin'izay ezaka izay dia tsy maintsy nampitomboana zany ny sivana satria raha ny tentsika eo asiana drafitrasa samy niezaka nanatanteraka ny drafitrasany daholo ny tsirairay avy raha ny nametraka ihany koa tsika hoe anatsara ny fifandraisana eo amin'ny olom-boafidy sy ny olom-pirenena samy niezaka nanao an'izay ihany koa fa tsy maintsy misy moa zany mpandraisa anaty fifaninanana dia nitsongahany manokana le radio tena hoe nitady nikaroka ary ny zary lay traikefa. Misy ny fanatsarana tokony atao amin'ny fanatotosana ny fandaharana ho an'ity mpifaninana iray ity. Afaka manao famoronana ihany koa ireo mpisehatra eny anivony onjam-peo maro samihafa. Betsaka tena mbola betsaka ny fanatsarana matao anena manjery eto Madagasikara. Ohatra fotsiny raha miresaka ny resaka programmation ohatra ny tenenina dia somary vitsivitsy ny programmation vokarina eto an-toerana amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao. Anisan'ny tena voamarika indrindra tao anatin'izay fotoana nilomanosako tao anatin'ilay lomanjery atao hoe 700 ny lohateny fandarana dia ny teny vahiny avokoa nefa isika manana teny malagasy marina karena be dia be afaka hanomezana anarana n'ireny fandarana ireny kokoa ao anatin'izay zany fifehezana ny atao hoe kolotsaina ara-teny malagasy. Mampandroso ny hainao manjery ny fifaninanana tahaka izao ary mampivitrika ihany koa ny mpisehatra eny anivony hainao manjery. Nandritra ny fifaninanana no nahitana fa miaina ny elanelana misy eo amin'ireo olom-boafidy sy ny olom-pirenena. Elanelana izay miteraka ny tsy fifankazahoana eo anivony ny roatonta. Toy ny izay vaovao izay hatrany dia mandray vahintsika amin'ity sabotsy hariva ity dia tsy izay izany fa hifetra Rakotondra Soava avy amin'ny Search for Common Ground dia faly miarabanao fetra tonga soa eto amin'ny Cool TV. Fantaniko voalohany dia hoe iza ireo onjam-peo ny bata ny amboara tamin'ity taona ity. Miarabana rindra dia miaraba ny mpijery ny Cool TV ihany koa amin'izao alina izao. Ny Media Award 2016 izay notanterahana omaly zany dia nankasitraka ny ezaka nataona onjam-peo miisa 7 no ny ezaka izay nataon'izy ireo amin'ny fikatsahana ny tsaratsara kokoa ho an'ny mpieno an'ireny onjam-peo ireo ary ny fikatsahana ihany koa an'ilay hoe mahamatianina na radio na ny professionnalisme izany. Tao anatin'ity Media Awards 2016 ity nisy sokajy 3 ka ny sokajy voalohany izay ny sokajy fandrafetana sy famokarana fandaharana na ilay antsoina amin'ny fiteny frantsay hoe catégorie programme zany dia ny radio Feunmany avy any Ambositra sy ny radio Mampita no samy nahazo ny larina voalohany
na ny première place izany dia ny radio lava avy any Fort Dauphin no nahazo ny larina fahatelo ho an'ny sokajy teknika zany hoe ilay tena pitsopitsony teknika amin'ny fampandehanana ny onjam-peo dia ny radio Tsira avy any Fianarantsoa no nahazo ny larina voalohany ho an'ny sokajy fahatelo dia ny sokajy communication na ny serasera anatiny sy ivelany ny radio amin'ny maha orinasa azy dia ny radio Josva avy any Fort Dauphin no nibata ny larina voalohany zany sy nahazo ny Media Awards tamin'ity taona 2024 ity. Ankoatr'ireo dia nisy ihany koa zany nisafidy ireo komity mpanara-maso sy mpanaraka ny fifananana izay nitanterahana ary nahatonga ny fanomezana nyity hoe Media Awards ity ny hoe hanome fankasitrahana manokana na reconnaissance spéciale ho an'ny radio Cité ny any Tuléar, ny radio Cité izay radio zandriny indrindra tamin'ireo radio enina amby roapolo nandray anjara tamin'ny fifananana nampanaovana tao anatin'ity tetikasa Media Fortune indray ity. Dia nisafidy ihany koa ny komity mpanara-maso zany ny hanome encouragement na famporisihana manokana ny radio Senga any Ankiloloka izay rantsany radio pirenena malagasy nomena famporisihana ity radio ity no niezaka izay ataony any amina tanàna tena hoe lavitra andriana ary lavidalana misy ny radio Senga Ankiloloka saingy tena nanao ezaka ihany koa ity radio ity mba hanomezana ny tsaratsara kokoa ho an'ny mpiaino azy any amin'izany faritra izany. Izany rehetra izany dia ao anatin'ilay zon'ny olom-pirenena mba ahazo vaovao sy ahazo fandaharana araka ny tokony ho izy. Dia miarahaba sahady amin'ireo onjam-peo ny batany izay amboara izay tamin'ity taona ity, ahoana kosa ny fomba ny safidiananareo an'ireo onjam-peo ireo? Ireo onjam-peo izay nandray anjara tao anatin'ity tetikasa Media Fortune ity narindra dia misa 20 aloha izy 20 dia nomena fahafahana isafidy ny sokajy tia ny faninanana na io ny fandrafetana sy famokarana fandaharana programmation na ny lafiny teknika na ny lafiny serasera. Ny tsara homariana ao anatin'ny fifananana izay nampanaovina dia ny hoe tsy ny radio samy radio no nifaninana fa ny radio dia nifaninana tamin'ny tenany sy tamin'izay tsara vitany omaly ary ny fomba nisafidianana azy voalohany dia ny amin'ny hoe ahoana ny fomba nantanterahany ilay drafitrasa hatraiza ny vitany tao anatin'ilay drafitrasa izay nataony ilay tanjona izay noheveriny notratrarina ary raha mihoatra amina hoe le hoe tsaratsara kokoa sy le hoe matianina aiza ho aiza le radio inona ny ezaka vitany ho amin'ny fanatrarana an'izay dia izay ny fomba ny safidianana azy. Tsara ny manamarika hoe tena sarotra dia sarotra satria samy nanao ezaka avokoa ireo radio ireo ary omaly tanatin'ilay Media Awards 2016 dia notolorana fankasitrahana avokoa ny radio rehetra satria tena nanao ezaka izy ireo saingy tsy amin'ny fifananana azy dia tsy maintsy misy ny misongadina kokoa. Resahana omaly ny mahakasika ny charte de la communication responsable afaka hazavain'ny fetra ve momba an'izay? Ny charte de la communication responsable na ny satan'ny serasera tompon'andraikitra dia antotan-kevitra iray izy io narindra antotan-kevitra izay ny 20 oktobra no voarafitra ary nankatoavina olom-boafidy sy tompon'andraikitra ambony amina fitantanana orinasany serasera. Dia io satan'ny serasera tompon'andraikitra io dia antotan-kevitra iray izay nifanekeny ny rotota ny olom-boafidy sy ny tompon'andraikitra amin'ny fitantanana orinasany serasera ny amin'ny hoe hifambizara vaovao ho an'ny tombontsoan'ny olom-pirenena satria zon'ny olom-pirenena ny mahazo vaovao araka ny tokony ho izy dia nifanaiky izany rotota hoe andeha hanome vaovao izay mety mahasoa sy ilain'ny olom-pirenena isika, andeha hifanajy isika eo amin'ny serasera izay ataontsika ho an'ny tombontsoan'ny olom-pirenena ary tsara ny mampafantatra ny fijerantsika narindra hoe tafakatra 80 nanao soniana izay satany serasera tompon'andraikitra izay ary isan'izany ny filohan'ny antenimiera-doolona Andriamatoa Honoré Rakotomanana sy ny filohan'ny antenimiera-pirenena Andriamatoa Jean-Max Rakotomamonjy izany isany nanao sonia azy ary tsara ihany koa ny manamarika narindra hoe io saty io dia fivoriana misa 3 no nandrafetana azy sy nakana hevitra ho amin'ny fandrafetana azy dia tany amin'ilay fivoriana fahatelo ny 20 oktobra araka nambarako teo no nanaovana ny adoption an'izay sata izay.
izay ny vaovao mahakasika n'izay fifananana izay isaorana anao fetra ny vahiny teto amin'ny Cool TV. Misaotra ny Cool TV nandray anay mankasitraka indrindra. Anisan'ny vaovao nisongadina tamin'ity androany ity ny fanakatonana ny fankalazana ny 16 taona ny gazety teto Madagasikara sy ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona. Tokony hiara asa ny mpanao gazety sy ny sehatra miaro ny zon'olombelona izay ary tokony hitantaratra ao anatin'ny asa fanaovana gazety ny fiarovana ny zon'olombelona. Lili Rabiata. Fitsaram-bahoaka, herisetra isan-tsokajany atao amin'ny olona tsy mbola nandalo fitsarana, herisetra amin'ny olona manao fitakiana, fangejana ny fahalalahana, ampahany amin'ny endrika ilazana fa mbola lavitra ny lalana amin'ny fampiarana ny zon'olombelona eto Madagasikara. Ireo ny zava-misy tao firenena ankehitriny ary tokony arahany rehetra ialana. Manana ny anjara toerana amin'izany ny mpanao gazety raha ny fanazavana. Ifampitaizana amin'izany lafiny fieverana ny amin'ny zon'olombelona izany. Tsy afa-misaraka amin'ny fahatsapan'ny olom-pirenena ny adidy manandrify azy izay. Tsy afa-misaraka ihany koa izay mety ho andraikitry ny mpitondra fanjakana eo amin'ny fanabeazana ny vahoaka izay. Tsy voatery ahafantatra ny zony foana ny olona. Misy olona maro ary tena maro mihitsy tsy mahafantatra akory ny zony. Ary adidy ny mahalala ny mampahafantatra n'izay zony ny olom-pirenena tsirairay avy izay. Ary izay mahalala kosa dia manana adidy anandratra n'izany zony izany hiaro azy amin'ny fomba mendrika rehetra. Amin'ny alala fikirakirana sy ny famoahana vaovao no ahafahan'ny mpanao gazety mitandro ny zon'olombelona. Manana andraikitra amin'ny fanehoana ny fiarovana ny zon'olombelona ny mpanao gazety izay tsy tokony hivoana amin'ny etika, ny deontolojia ary ny fahaiza-manao. Nandritry ny 2 volana izay dia 7 mitrangana fitsaram-bahoaka nafatesana olona manerana ny nosy ary vao tamin'ny herinandro lasa misy olona 2 olona mampiahiahy anankiroa maty ny mpitandro filaminana sasatsasany eo anivon'ny polisy pirenena. Samy nanana ny fomba nitondrana izany ny mpanao gazety. Misy ohatran'ny hoe manome rariny sy midera ny zavatra ohatran'ireny. Eo koa ny mpanao gazety sasany mitondra ny fitondram-baovao amin'ny resaka hafa. Ohatra hoe mba mampivoatra ny resaka tsy fanarandalana sy fanajana zon'olombelona ao amin'ny tanga ohatran'ireny. Izany hoe rafitinina saripady ny asan'ny mpanao gazety ary manana anjara andraikitra lehibe izy amin'ny fiarovana ny zon'olombelona. Ka eo indrindra zany mila fahafahana ny mpanao gazety eo amin'ny fanatanterahana ny asany. Ankilan'io, volana maro no nitakiany mpanao gazety amin'ny famerenana ny fandiniana ny lalàna ny feno serasera izay voalaza fa feno teritery. Tsy manaja ny zon'olombelona ihany koa io lalàna io noho ny tsy fanajana ny fahalalahana. Tsy hisy intsony ny fanovana ny antsipirian'io lalàna io raha ny fanazavana androany fa ny fampiarana azy no hifampidiniana. Le misehatra le sehatra misy resaka dialogue nga amin'ny application le code no resahana. Dia misy décision ny ACC ny hoe misy article anankiray zany zay tokony hoe hojerena ny amendement. Dia ireny zay tsy misy sehatra ifampidiniana hanovana ireny. Fa tsy misakana ny application le code le article anankiray zay hitan'ny ACC fa tsy mbola fantatra hatreto ny fotoana ny tanterahana io fifampidiniana io. No mariana androany ny fanakatonana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana 17 taona ny gazety malagasy tamin'ity taona ity no faranana tamin'ny fampiratiana teny amin'ny akademia malagasy ny fankalazana. Fiaramanidina isan'ireo efa saika novidin'ny kompania mpitaterana Air Madagascar ny fiaramanidina Avro RJ85 niarany loza tany Colombie ny 20 novambra lasa teo. Tsy fatomombanana ara-teknika teo amin'ilay fiaramanidina no natonga io loza io raha tsy hivina. Io fiaramanidina io anefa efa nanova ny tompona andraikitry ny Airmad fifanarahana ho vidina ny taona 2024 saingy ny fanakana nataon'ny mpiasa teknisianina no tsy natatotosa moa zany sy ny fifanarahana. Lili Rabiata.
Araka ny fanadihadiana natao, isan'ireo fiaramanidina efa saika novidian'ny kompania pitaterany Air Madagascar. Ilay fiaramanidina nilatsaka niaran'ny loza ny 27 novambra teo tany Colombie. Fiaramanidina izay nisafidian'ny mpitantana tamin'ny taona 2014 ary isan'ireo saika noterena novidian'ny Air Madagascar io fiaramanidina Avro RJ85U saingy nosakana ny mpiasa ary tsy neken'izy ireo hatramin'ny farany. Avro RJ85 efatra no nanaovan'ny kompania Lamia Airlines tolotra tamin'ny kompania Air Madagascar. Tsy feno araka ny tokony ho izy ny mombamomba ireo fiaramanidin'ireo araka ny hita ao amin'ny fifanarahana saika nividiana ny mpitantana ny Air Madagascar azy. Tsy mifanaraka amin'ny filana takin'ny fitaterana nabakabaka eto amintsika io fiaramanidina io noho ny antony maro. Voalohany, fiaramanidina efa ela niasana io fiaramanidina io. Ny taona 2027 no namorona anazy. Ny taona 2027 no nisidinany voalohany ary efa niasa nandritra ny 17 taona ny fiaramanidina. Tsy maintsy mpanamory vahiny ihany koa no nisahana ny fitondrana azy raha nampiasain'ny Air Madagascar noho i Air Madagascar mbola tao anatiny annexe B tamin'izany fotoana. Ankoatr'izay, fandaniana ambony apanga no tsy maintsy navoaka ny Air Madagascar tamin'ny fikarakarana azy noho ny fahanterany. Tsy mahavita sidina mihoatra ny karazana fiaramanidina hafa io karazana Avro RJ85 ampiasain'ny kompania Lamia io. Talohan'io loza nitranga tany Colombie io, loza nabakabaka ampolony no efa nahavoakasika ny Avro RJ85. Tahaka ny nanireny ny mpitantana ny Air Madagascar ny hividianana ny fiaramanidina A340-300 no saika nanirena ihany koa ny hividianana io karazana fiaramanidina Avro RJ85 io. Ny fitakian'ny mpiasa no nahafahana nanakan'izany. Roa taona teo aoriana saika nahazoana azy niaran-doza ilay fiaramanidina noho ny olana ara-teknika mpahazo io karazana fiaramanidina io. Ny verina misokatra omaly ny fitsarany raharaha fanondranana bolabolana andramena antsokosoko miisa 3 alina tany Singapour izay nenon'ny orinasa sinoa tompon'antoka tamin'izany sy ny mpisolovava ny fanjakana malagasy amin'ny volana janoary 17 kosa ny voka mpitsarany Fezo Rafaly. Omaly nahatra ora telo ny fiainondro voakasiky ny raharaha fanondranana mbolabola andramena 3 alina izay mitentina 50 tapitrisa dolara tany amin'ny tribunaliny Singapour taoriny nitsindrina taon'ny CITES ny volana septambra lasa teo. Isan'izany ilay orinasa sinoa Wong Wei Keong izay voalaza fa nanondra andreo andramena ireo sy ny mpisolovava ny fanjakana malagasy iray. Amin'ny volana janoary 17 kosa ny valin'ny fitsarana. Iaro an'i Madagasikara sy ireo harem-pirenena ny voalaza fa antony fiainona anty mpisolovava ny fanjakana ity. Ankilany, nandefa taratasy misokatra ho an'ny filoham-pirenena malagasy sy ny praiminisitra ny vovona ny firaisamoam-pirenena eto amintsika anairana azy ireo anamafy ny fiampangana ireo mpanondrana sy ireo tompon'antoka amin'ity raharaha ity. Mangataka ihany koa izy ireo ny anamafisany gouvernement io anatrehan'ny tribunal any Singapour fa tsy manara-dalàna io fanondranana io. Nanambarany teo anivony Alliance Vargasy fa hanaraka akaiky ny raharaha izay tafiditra amin'ny fampiarana nitetika aza alarme na application de la loi contre les abus sur les ressources à Madagascar. Izany hoe fampiarana ny lalàna manoloandro endrika fanaovana tantely afadrakotra ny harem-pirenena rehetra. Raha tsy haivina ny zavan-tranga, ny ovaova hatrany ny valiteny ny tompona ndraiky mpanjakana manoloana ity raharaha ity. Ny ministra ny tontolo iainana teo aloha Antelma Rampara nilaza tamin'ny fitsarana ao Singapour fa ara-dalàna io fanondranana io. Volana vitsy taorian'izay, lazindray ny praiminisitra teo aloha Jean Ravelonarivo fa tsy ara-dalàna io fanondranana io. Nangina tanteraka ny fitondrana taorian'izay, eo ampelantanan'ny fitsarana avy ny Singapour ankehitriny ny raharaha. Mitaraina ary manao antsoavy amin'ny tompona ndraikitra ireo mponina ao ambodiny tsotra ankehitriny antony ny bodiny olon-tokana ny fananana iombonana ao an-toerana ary kasaina norenana foto-drafitrasa efa niakatra fitsarana ny raharaha ary nivoaka mpandresy ny mponina ny alakamisy lasa teo anefa niverina indray ny olana Gaëtan Andriatsilavo. Toerana fiantsonan'ny fiarahatra izay eto amin'ny site ambodiny sotro no nisy naka anorenana foto-drafitrasa. Tsy nanaiky ireo fianakaviana 430 monina ato amin'ity bâtiment ity ka nampiakatra ny raharaha teny amin'ny fitsarana. Ny 4 ny volana septambra 2022 lasa teo nivaly ny fitsarana resy ilay akany tany. Ny alakamisy lasa teo anefa niverina indray izy ireo niaraka tamin'ny solitena avy amin'ny fananantany, ny commune, ny topo sy ny fokotany. Fanararaota-pahefana tsy fankatoavana ny didy avoakany mpitsara ary fampifangarona andraikitra no andraisan'ireo mponina izany.
izy zany a hitanao ny lalàny eto amintsika ahoana moa tongeto chef de service dolidolo zany tonga tetomaly zany de misy olona miteny hoe efa nisy didi-pitsarana mivoakana io tamin'ny 24 de tsy mbo anotaninao ve le olona andiananao eo ohatrohatra ny hoe ahoana le biby fa hoe zay tsy te halala zianina fa asanay no ataonay aty zay manao ny asanay zany nyvaly teny zalahy tonga teo maly ianao nefa tompona ndraikitra amin'le fananatany zay nidinanao aty atoerana de eritreretinareo am'zany hoe mba rariny ve zahany eritreretintsika am'zany zany zany mahazo an'io vahoaka rehetrarehetra io hitatsika adiny sono amin'ny tany adiny ariananina tsy ananina hitanay amin'ny gazety hoe ataony tsiana vakinay sy enonay amin'ny tele rehetrarehetra io ohatran'izany ny fomba fiasa veranga mampalahelo manay mafy araka izany ny mponina ao amin'ity bâtiment ity fa isy ny kolikoly avolenta manoloana izao raharaha izao manao antsoava amin'ny tompona ndraikitra izy ireo ary nanamafy hatrany fa tsy anaiky hatramin'ny farany ny fahazon'olon-tokana ny fananam-bahoaka efa nivoaka ny didi-pitsarana tamin'ny 4 septambra 2024 dia izahay mponina eto amin'ny building bloc A Ambodiny Sotry dia tsy manaiky hatramin'ny farany izahay na inona zany mety hotoyan'izao ady ataonay izao ady tamin'izao izahay dia tsy manaiky izahay andrasana hatreto no mety hotoy ity raharaha ity raha tsy hivina tany amin'ny taona 20 no efa nisy tambony toerana ary efa natokana ho an'ny fiantsonan'ny fiara no izao misy makankeriny izao ohatra iray amin'ny tsirariny atao amin'ny vahoaka madinika ity mitranga ito Ambodiny Sotry ity mbola maro mitranga tahaka izany ary mampitaraina ny mponina ireo mahitahita sy manambola no mibodiny taniny madinika mitaza-potsiny nefa ny mpitondra manoloana izany rehetra izany tao aoritan'ny fiorana sy fifampidiniana ary ny fanambarahana fa niravina ny disadisa teo amin'ny mponina ao Ambatoasina sy ny zanak'Androy any toerana nanao ny fanambarahana manamafy izany ny zanak'Androy arao ary ny fanampanazavana nakatoavy ny fianakavian'ny maty izany arak'izany ny vahoaka ao Ambatoasana andany ny fianakaviana Antandroy sy ny ray aman-dreny ny maty ary ireo mpanelanelana ankilany dia niara-ny famelaelo ka pahy be maso ary nanamafy ny tsy hiverena ny fihantsiana amin'ny endriny samihafa intsony sy ny mety ho fanakorotanana ny filaminam-bahoaka manao sony eto ambany ny terak'Androy ampielezana na mitahiraka natao teto Antananarivo alakamisy 20 Desambra 2024 miombana amin'ny fahaizana sy fifehezana ny teknôlôjia vaovao ny tolotr'asa misongadina eo amin'ny tontolon'ny asa ankehitriny tsy tokony atao ambanin-javatra nefa ny fionana amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa raha ny fanazavana hatrany antom-pisin'ny fionana eo amin'ny rotota amin'ny alarobia ho avy izao eny amin'ny CCIA fanadihadiana miroborobo efa antaonany maro izao ny teknôlôjia vaovao eto Madagasikara tsy tokony ho sakana eo amin'ny tontolon'ny asa izany fa fitaovana ahafahana hamoronana asa na hitadiavana asa misa 4 hetsy ka hatramin'ny 5 hetsy isan-taona ny tanora mitady asa araka ny antontanisany Instat na maro aza ny tanora mahafeny fampiasana ny fitaovana manaraka ny teknôlôjia sarotra ho an'ny tanora ny anehoana izany mandritra ny fitadiavana asa ny sondage nataonay hoe mbola betsaka foana ny mpitady asa raha mihoatra ny offre d'emploi zany mitolotra zany dia be mihitsy ny mamaly an'ireny tolotra ireny tsy araka le olona endrasana akory arany koa dia hitanay hoe misy olana eo amin'ny resaka recrutement satria lasa manano sarotra amin'izareo zany mitady an'le mpiasa qualifié mety amin'le mamaly ny antso amin'le recrutement ataony sy le offre ataony zany hoe le ankizy na le olona tena mendrika an'le place zany somary sarosarotra amin'izareo ny mahita an'izay na dia betsaka raha ny olona mandefa an'le dossier mifandray amin'ny teknôlôjia vaovao avokoa amin'ny ankapobeny tolotr'asa entin'ireo mpampiasa ankehitriny anisan'izany ny asa mifandray amin'ny fifandraisana amin'ny any ivelany sy amin'ny alalan'ny antso izay antsoina hoe call center fanamafisana antraikefa ny mpiasa iray no ilaina raha ny voalaza ny tompona andraikitra misahana ny mpiasa hatrany tsikarotra amin'izao fotoana izany anisan'ny métier mivoatra sy miintéressé tanora
ny antony voalohany indrindra zany ny call center zany tsy dia miexige hoe manana diplôme ohatra hoe bac plus zao amin'ny filière zao fa au moins kosa minimum manana bac le ankizy ny tena ilaina kosa zany le ankizy ohatra hoe ankizy manana expérience na tsy manana expérience dia call center zany métier ahafahan'le ankizy mivoatra zany. Raha tsy ahivina, 9% ny toeram-piasana no mampiasa ny fitadiavana asa sy ny tolotr'asa amin'ny alalan'ny internet. Takiana hatrany anefa ny fiofanana sy ny fanamafisana ny traikefan'ireo mpiasa ao anatin'izany. Raha ny tarehimarika avy amin'ny Instat, mitombo eo amin'ny 100 isam-bolana ny tanora mitady asa raha ny tatitra farany. Samy manana ny paikadiny ny tanora ankehitriny amin'ny fandaminana amin'ny fotoanany amin'ny fianarany sy ny fialamboly. Sehatra maro no ahitana ny Nancy Randriamalala araka ny fanadadiana manaraka. Nancy Randriamalala 13 taona, sehatra maro no ahitana azy. Eo amin'ny lafiny kolontsaina, mpikambana amin'ny antoko-pira iray izy sy mpanao feo lafika amin'ny tarika iray. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena, nandresy tamin'ny slalom 2024 i Nancy eo amin'ny sokajy vehivavy. Isan'ireo vehivavy mandray anjara amin'ny fifaninanana hatrany izy, indrindra amin'ny sehatra ny fanatanjahantena. Miankina amin'ny fahaizany mandrindra ny fotoana no ahafahany mampifanaraka ireo fialambolon'ireo amin'ny fianarana rantoviny. Latsinainy ka hatramin'ny zoma mianatra, weekend misy ny cabaret, makany am-piangonana, ny fianaran-kira amin'ny chorale, dia ao anatin'ny dimanche moa zany resaka slalom, pilotage, fa mifandimidimby daholo eo ihany. Fa activité dia miaraka mifandrimbinao daholo. Dia izy koa moa misy avy any amin'ny ray aman-dreny, misy koa hoe avy aminay ankizy dia nipasiana tamin'ny ray aman-dreny, fa izy moa zany efa azo lazaina hoe efa anaty raha ihany satria efa avy amin'ny ray aman-dreny, avy amin'ny grands-parents, resaka hoe confection ana zavatra reny, resaka fihirana sy ny familiana moa zany avy amin'ny papa. Efa voataiza tao anatin'ireo sehatra ireo i Nancy ary mitovy avokoa ireo fialamboly, iombonany sy ny fianakaviany raha ny fanazavana hatrany. Manana ny tanjony amin'ny fiainany ary manana fikasana nangana orinasa izy izay entiny ampivoarana sy ampahafantarana ny vokatra malagasy no kendreny eo amin'ny sehatry ny asa. Vola dia mahita kiraro mahafinaritra anahy dia kiraro vidiako. Dia nefa misy modèle tiako, tena hoe tiako hoe ho tafavoaka. Fa nefa tsy misy ato amintsika, dia izay no tena nanosika anao hoe za hamorona ho anahy dia amin'ny stylako sy ny amin'ny filinako. 70 perany izao ny kiraro koa, dia efa manana place manokana izy eo. Tontolo maro no sahaniny rehefa miditra amin'ny sehatra rehetra. Fiarahana amin'ireo ray aman-dreny sy ireo zandry no nahatonga azy mitovy fialamboly sy tanjona. Antoko ny fanabeazana ny tanora noho izany ny fitaizany ray aman-dreny azy ireo sy ny fizarana tontolo iray izay ahafahany mandroso eo amin'ny fiainany. Ny tontolon'ny ohatra nentim-paharazana, ny karazany sy ny olana eo amin'ity sehatra ity izay indray ny loha-hevitra entina aminao ao anatin'ny fandarana Alalino Rapitso amin'ny fitora ariva. Raha ohary ny santionana amin'izany. Amin'ny ankapobeny ireo folaka sy tapaka no tena manantona ny mpanotra. Filaharana tahak'izao no hita amin'ny toerana fanorana nentim-paharazana isan'andro. Malagasy, vahiny, manomboka amin'ny 4 ora maraina mandrapariva ny andro no ahitana ireo olona tonga hitsabo-tena. 5 heures karaha io zay niala tany an-trano, tonga taty 7 heures et demie miandry zay no fa teo miadiny teo zay. Manao foty tao Androndra dia voakaka tao ny tongotra ny Geno. Dia ny olona manorana ndraiky be hoe mpiasa-botsina mena hono ny misy mpanotra mahay dia akaty zay. Izay zao mipetraka ny akady-bahoaka dia tany 5 maraina ny ala tany dia tsy haiko hoe efa tamin'iny izay ny tonga teo hatramin'izao mbola eto foana amin'ny 2 ambin'ny folo angamba izao.
tsy anarana fa lova avy amin'ny iray aman-dreny na koa avy amin'ny razana sokajiana ho talenta voajanahary ny oatra nentim-paharazana. Eto amin'ny raha vao mpanotra ohatra tsy nisafidy ny ho lasa mpanotra izy fa lova avy amin'ny ireny na azahoany talenta. Tsy nianatra fa lovako fa tatabeako dia mamako dia efa nanomboka tamin'ny 1980 nanomboka nanorako mamako amin'ilay sary mamako zany nandovan'ilay dadan'ireo dia maty tapoka izy dia avy eo zany ny dadany io mbola velona dia nandeha teny zany zay sy ilay zandriko hoe angataka tsiodrano zany fa ohatrany hoe nanofy anazy zany manaovina reo fa mijaly ireo olona ireo dia nantsofony rano nakany rano dia nitsofony rano dia tonga dia mahay. Rainao eto amin'ny Cool TV ihany koa ny fandarana confession rapitso amin'ny valora sasany iarahana amin'ny Andremovonjy Antitra. Lafim-baovao hafa kosa indray manomboka androany ary farana rampitso ilay Lest enambe folo sy roa arivo dingana fahasivy ho an'ireo miady amin'ny anaram-boninahitra eo amin'ny sokajy slalom izay nokarakarain'ny club ACCT ary teny Bevalala no tanterahana izany. Hakim Color. Nanomboka androany ary farana rampitso alahady ilay Last Race enambe folo sy arivo dingana fahasivy farany ho an'ireo miady ny anaram-boninahitra eo amin'ny sokajy slalom amin'ity tampilorvana ity izay nokarakarain'ny club ACCT ary teny amin'ny hippodrome Bevalala moa no nanano tanterahana izany. Fifaninanana farany amin'ity taona ity izay niavaka tokoa na teo amin'ny firafitry ny pista nofaritana ny lalaovana izany na teo amin'ny fandarana ireo mpifaninana. Raha teo amin'ny pista aloha dia sens inverse n'ilay efa mahazatra no ny lalaovana izay nirefy 1 kilometatra sy 100. Teo amin'ny lafin'ny mpifaninana indray dia tsy toy ny firafitry ny ordre de départ hatramin'izay no nisy fa taorin'ny essai chrono aloha izay nanomeny fotoana ny tsiraray dia nampilarana ireo izay mitovy fotoana arak'izany dia nisy ny défi teo amin'ny sokajy samihafa dia tao ny crosscar nilahatra tamina fiara 2 roues motrices sy 4 roues motrices ny fiara 2 roues motrices nilahatra tamin'ny 4 roues motrices. Anio ny première manche nisy ny première sy ny deuxième série ary raha nivokatra vonjimaika dia Iaza Danielson avy amin'ny club TMF nitondra Mitsubishi Evo 6 4 motrices no nanomeny fotoana tsara indrindra 2 minitra sy 7 sekonda sy 7:20 no nomeny ny première manche première série ary 2 minitra sy 7 sekonda sy 700 ny deuxième série izay nilarany teo amin'ny larana voalohany vonjimaika filarana amin'ny ankapobeny izay nanomezany fitambarana fotoana 3 minitra sy 7 sekonda sy 7:20 sy 500. Teo amin'ny larana faharoa kosa no isan'ny RB mbola 4 motrices ihany avy eo amin'ny club TMF ihany koa nanome fitambarana fotoana 3 minitra sy 20 sekonda sy 3:20 ary mpanamory 2 roues motrices idany avy eo amin'ny club Azatana sady lohan'ny sokajy M10 vonjimaika no nanaraka teo amin'ny larana fahatelo filarana amin'ny ankapobeny izay nanome fitambarana fotoana 3 minitra sy 1:20 sekonda sy 50 sy 700. Teo amin'ny crosscar indray dia Joujou no aingana indrindra tamin'ireo mpifaninandrana taminy ary voalohany vonjimaika teo amin'ity sokajy ity tany amin'ny larana fahatelo no nisy azy ny filarana amin'ny ankapobeny izay nanome fitambarana fotoana 3 minitra sy 17 sekonda sy 13 sy 300 ary nanaraka azy teo amin'ny larana faha-14 izay faharoa teo amin'ity sokajy crosscar ity ihany dia Irato kely nanaraka millième de seconde any Joujou ary VV 19e au général no fahatelo teo amin'ny crosscar Marena fa izy teo lahy reto samy avy eo amin'ny club MSA avokoa. Mbola tsy voafaritra loatra eto izay mpandresy satria mbola isedra ny deuxième manche misy ireo série roa ny mpifaninana fita amby 50 rapitso ary anomboka amin'ny 9 ora maraina ny fifaninanana. Ary farany any Gomby tsy manaiky ny valim-pividianana any an-toerana ny Flojame tao aoriana ny fividianana filoham-pirenena ny voalohany ny volana desambra lasa teo mahalona izany mitaky ny famerenana ny fividianana ny tenany ary tsy ekeny ny fidinana an-dalambe mahalona izany. Fanadetsina. Totosany voalohany volana desambra tany Gomby ny fividianana filoham-pirenena izay nandresen'ny antokom-panohitra Adama Barrow tao anatin'izany. Nanaiky izany valim-pividianana izany ny filoha gombiana ny herinandro lasa teo. Ankehitriny anefa mitaky ny famerenana ny fividianana ity farany. Fividianana mangarahara indrindra eo amin'ny fomba fiasan'ny komisiona nasionaly maleo tena misana ny fividianana any toerana. Nitaky ny tsy fidiran'ny vondrona iraisam-pirenena ao anatin'izany ihany koa ny filoha gombiana.
misy elanelam-bato eo amin'ny 8 raha ny fantatra no mampisolana teo amin'ny fanisana vato izay natao ny komisiona antony fiovankevitry ny flo gombiana raha ny fanazavana trany manana 10 andro ny kandida iray mialohan'ny famoana ny vokatra ofisialy raha ny lalàna trano hoy ny flo gombiana nandany mety sy ny hetsika na fidinana andalambe entina anoerana izany ny tenany ny fanesy eo fanehoan-kevitra taorinan'izay ary ao anatin'izany Senegal izay manamelika izany ary mitaky ny vicinité des Amides izay tarihany Adama Barrow izay antoky ny filaminana any Gambie. Iverenantsika ny vaovao-misongadina tamin'ity sabotsy ity nosamborina tao aoriana ny fandevenana ny Renibeny Augustin Andriamananoro mpikambana mapary io arivo io tsy fantatra ny antony fisamborana tsy nisy ny mandat d'arrêt nentina ny miarina arivo ny tenany natao famotorana isan'ny fiaramanidina saika novidin'ny kompania pitaterana Air Madagascar ny taona 4 ny Avro RJ85 niarany loza tany Colombie ny 7 ny volana novambra lasa teo raha tsy nisy ny vakan'ny teknisiana malagasy tamin'izany antony maro no tsy nanekeny ny piasa ny amboletra saika ny vidiana ny fiaramanidina io mifarana teo ny vavao amin'ny tsy ariva ity saorina naratra hatramin'ny farany veloma tompoko. Magasin Saint-Georges-Vista Tsaralalane, Magasin Saint-Georges-Vista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Saint-Georges-Vista Tsaralalane, Magasin Saint-Georges-Vista Horizon Itos, Nanulchanotu, Nifapalalambovo. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Nifapalalambovo niarahano tamini Socavitre. Fampalalambavao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Narahinao teo ny vavao niaraka tamin'ny Castel. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Narahinao teo ny vavao niaraka tamin'ny Vaoline. Vaoline. Sadi manija. Vaoline. Mura sadi mandaicha. Junta tua viagem. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny bonjour. Juantsika jiaby. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.